Ny fampahafantarana efa nalefa mialoha dia iresaka loha hevitra manokana isika amin'ity takariva ity dia tsy inona izany fa ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolony isa indrindra no nanasantsika anireto vahiny ireto dia tsy iza fa ato amin'ny akavanako ato ny filohan'ny Holafitry ny mpanao gazety Ramatoa Monica Rasoloarison miarabanao makasitraka tamin'ny famalinana ny fanasana na dia somary tampoka ihany aza. Makasitraka Mbinintsoa Ranaivoson faly miarabanao koa miaraba ny mpanao gazety Michel Ralibera miaraka amintsika eto miaraba antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao dia miaraba manokana antsika birao mitantana ny OGM sy isika mpanao gazety rehetra manerana ny nosy. Ya, dia ato amin'ny akaviako ato nitenenina tao ny namantsika Michel Ralibera. Michel Ralibera mpanao gazety ny Radio Antsiva no ahafantarantsika azy. Miaraba namana Michel Ralibera dia mankasitraka ihany koa nanaiky ny fanasana. Miaraba Mbinintsoa Ranaivoson dia miaraba ny filohan'ny Holafitry ny mpanao gazety miaraba antsika rehetra ihany koa mpanaraka ny free ao anatin'izao dindinika ifanaovan'izao. Rehefa sehatra tahaka ninona no mamoaka fanambarana tahaka an'ireny ny Holafitry ny mpanao gazety tao anatin'izay mantsy nisy antsoantso hoe aiza ny Holafitra sy ny sisa rehefa inona no mamoaka fanambarana tahaka an'ireny ny Holafitry ny mpanao gazety raha matoa filoha. Ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny ordre des journalistes de Madagasikara na ny OGM dia rafitra iombona ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara. Voafaritry ny lalàna ny asany dia ny hoe mampiroborobo ny asa fanaovan-gazety, manampy ny mpanao gazety amina raha ara-panjakana na raha ara-pitsarana izay mahakasika ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety. Izy ihany koa no miaro ny amin'ny fanajana ny tandroasina sy ny malinasa na ny éthique et déontologie amin'ny asa fanaovan-gazety. Amin'ireo sehatra ireo zany dia mijoro mandrakariva ny OGM nandritra izay efa taona ny tantanana ity birao ity dia nijoro teo anilan'ny mpanao gazety hatrany ny OGM ny amin'ny hoe fanitsakitsahana ny zoan'ny mpanao gazety na ihany koa ny amin'ny hoe misy adidy manandrify zany mahakasika ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia mitsangana tsika. Atao anatin'ny raha anankiray iny inona le tena tranga hoe tena nakarary ny mpanao gazety na ny Holafitry ny mpanao gazety tsy haiko Michel Ralibera. Avelako angamba aloha ny filohan'ny Holafitra no ity amin'ny voalohany dia aveo. Amin'ilay hoe fanamafisana n'ilay fanambarana natao ny 30 Jolay 2023 raha tsy ahivina nisy ny tafa tamin'ny mpanao gazety natao ny filohan'ny antenimieran-doholona ny jeneraly misotro ronono Raha manana Richard. Tao anatin'izay no nanontaniany ny mpanao gazety ny amin'ny raha mahakasika ilay ireo fiaramanidina 5 tany Iran zany. Dia nisy mpanao gazety avy eo amin'ny l'Express de Madagascar Sila Randremanga nanontany amin'ny hoe hisy ve zany ny enquête parlementaire avy hatrany dia fihetsika manafitohina no nasetra an'ilay mpanao gazety araka ny fanambarana navoaka ary izay mahatohina sy mampalahelo ny OGM satria no raisina ho faneriterena ny amin'ny sy fanitsakitsahana ny amin'ny zo hanangona vaovao misy amin'ny hoe mandehana miverina mianatra zay moa ilay izy ka hiverina hianatra inona moa zany satria mpanao gazety Matihanina Itsila Randremanga manana ny carte OGM maha-professionnel azy. Michel Ralibera iny moa zany anisany anankiray lehibe ny aingany zao ady hevitra zao satria ny antony rehefa ndresaka moa ny mpanao gazety na nytany mpanao gazety hoe nareo hoe tsy tokony anangana enquête parlementaire ao anatin'ilay raha manahirana satria raha manahirana io misehatra iraisam-pirenena fa tsy eto amin'ny firenena fotsiny ihany dia mety ho normal be ny fametrahany mpanao gazety fanontaniana. Ny mpanao gazety moa za tsy tena nahalala tany am-boalohany hoe izy le mpanao gazety tao fa ny feo fotsiny ny henoko avao anatin'le interview iny dia ohatra ny eritreritra hoe namana Mbinintsoa Ranaivoson raha ve zany manao interview zany dia somary taitra ihany nandrehan'le izy hoe ahoana zany fomba famaly ny filohan'ny antenimieran-doholona zany manoloana an'izay efa taty aoriana vao nafantatra hoe mpanao gazety amin'ny l'Express de Madagascar satria fahafantarako an'ny Tsila dia hoe tao amin'ny la nouvelle aloha dia taleny ny serasera teo anivon'ny
commune Antananarivo renivohitra zay nafatarako azy a de tsy mampanina zany antaotsika hoe izy le mpametraka fanontaniana zay ve ny zava-dehibe hoe le fanontaniana petraka sa le olona satria ny fanontaniana petraka de mety mitombona tokoa hoe tokony anangana enquête parlementaire ve anareo ao anatin'izao raha zao sa ahoana de le valo moa de iny rahantsika na eno iny hoe ianao nanahira natao anatiny de nanjarintsika samy mpanao gazety koa ary napediny ohatra ny tehiteny hoe Monica ve mila an'izany Mbinintsoa ve mila an'izany eo mason'le olona nametraka fanontaniana zany ohatra ny tehiteny hoe tsisy namanao reo fa mifanohatra aminao daholo de apedina koa tsika mpanao gazety ao anatin'le izy de zo etoany lalam-panondrenana ohatra ny tondra lalam-panondrenana présidente etoany lalam-panondrenana ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety ary etoany lalam-panondrenana koa ny zo fototra isitrahany malagasy vaovao ka io na iresaka ianao hoe misy fitsipika anaty mifehan'ny antemeron-doolona sy ny sisa zatra tsotra nge mba nandrasana tamin'ny filohan'ny antemeron-doolona raha ohatra zao izy ka niteny fotsiny hoe ity raha tya de fiananivon'ny fitsarana de mbola tsy fotoana nangananay an'izany enquête parlementaire zany zao fa ity ny 5 andalana faharoa ao amin'ny fitsipika anaty mifehan'ny antemeron-doolona de ngamba nijanona teo le resaka tsy nisy niditra tsony le resaka ary io moa andry zareo iny anazy any amin'ny ataony any iny fa ny tiako resahana fotsiny tao mialatsiny fa somary lavalava ny tiako resahana fotsiny tao anatin'izay de ny amin'ny hoe ny fotoana tahaka andreny andre mato filohan'ny antemeron-doolona tsy hoe sanatria anao zatovy mananatra ny mpanana de tokony ao anatiny mihitsy zany le hoe zay le hoe savorovoroky ilatrona ny tena fiteny mantsy raha fa hoe misavorovoro eo ny olona de mivezivezy eo milatro mampisehoseho ny maizy azy eo amin'ny refotoandreny tokony ampiseho ny maizy azy hoe araky ny fitsipika anaty mifehanay amin'ny 5 andalana faharoa de rehefa mandeha any amin'ny fitsarana ny raha anankiray de tsy ilaina no manangana enquête parlementaire zany de nijanona teo ny resaka ny filoha-pirenena nge zao rehefa manao zavatra de angoniny daholo le zavatra rehetra de eo mihitsy ny ampisehoany hoe voafehako toy karazana ny zavatra ohatrany toisitistira fa miresaka le filoha-pirenena ohatra de resahany daholo hoe toy ny anina mety misy tsy nalalan'izany beladonna zany taloha fa ny filoha-pirenena napafantatra ty beladonna ty datora zay mihitsy le filatrona zay mihitsy le endriky le hoe eo anao zany hoe ampisehoany fahaizanao fa olon-dehibe manana andraikitra ianao ka le mpanao gazety manontany tsy lay tsy ino ny tsinitsiniavinao ary aza miandro koa hoe mpanohatra ty sa mpanohana sa mpanina fa mpanao gazety koa nge misy mpanohana sy mpanohatra ve moa toatra ny tsisa zany fahafantarako azy ny mpanao gazety araka le fambaro ombieny hoe izy ilay mampisitraka ny zo fototry ny olo-pirenena hahazo vaovao marina vaovao maro lafy vaovao voalanjalanja tiako iverenana hoe inona tokoa moa zany hoe maha-asa masina ny asa fanaovan-gazety zany satria betsaka ny mety hoe tsy mahalala an'izany na ny olo-pirenena tsotra ary ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ao amina tany demokratika toan'ny Madagasikara de manana ny tombony lehibe anisan'izany no hoe mivoy fanehoan-kevitra maro lafy izy ihany koa no mampita ny vaovao hahafahany olo-pirenena zany mahafantatra ny zava-misy mitranga eo amin'ny firenena ahafahany maneho ny safidiny amin'ny fotoam-pifidianana manampy amin'ny fanapahan-kevitra ho an'ireo rehetra izay mpanapa-kevitra eo amin'ny firenena izy ihany koa no mialatsiny amin'ilay teny frantsay garant an'ilay contre pouvoir zay ny asa mpanao gazety ka raha mamoaka n'ilay vaovao izy de ho amin'ny tombotsoam-bahoaka ho amin'ilay tombotsoan'ny firenena fa tsy lazaina hoe mpanohitra na pombo tsy izay mivelively izy ihany koa no manampy amin'ny fampisehoana ny fangaraharaana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana miady amin'ny kolikoly izay ny mazava-dehibe sy mahasarotiny amin'ilay hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety malalaka ny mpanao gazety raha toka malalaka izy aloha any amin'ny fanangonam-baovao malalaka ao anatin'ny fikirakirana n'ilay vaovao avoaka ho amin'ny fahaiza-manao ny mpanao gazety iny malalaka any amin'ny famoahana n'ilay vaovao reo ny fepetra takina amin'ny hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety ka raha intranga tamin'ny 3 Jolay 2024 iny raha ny fanambarana navoaka de hoe
manohitohina n'ilay fahalalahany mpanao gazety manangona vaovao satria izy mila manontany ilay mpanao gazety mba homena an'ilay vahoaka ilay olom-pirenena ny vahoaka no manome an'ilay fahefana amin'ilay mpanao gazety mba hampafantatra azy anazava azy ireo tsara ho fantatra makasika ny fitantanana nyty firenena ity sy ny fampandrosoana ny firenena dia veriko hoe lazaina moa zany tao anatin'ilay communiqué navoaka ny Sénat lay tsy hitantsony ilay izy hoe anonga-panjakana tsy misy resaka fanonganam-panjakana zany fa tena hoe fanontaniana manitikitika ny vahoaka dia izay no nataon'ilay mpanao gazety. Mpanao gazety tokoa hoe Michel Ralibera tokony hafantatra zavatra maro, tokony hafehy zavatra maro ohatra satria izay hoa le nanaikanana hoe nga tsy fantatrao tokony miverina mianatra sy ny sisa. Zaho zao raha manontany any Mbinintsoa eto zao za dia voalohany fanontaniana napetraka Mbinintsoa tamin'ny Filohan'ny Holafitry ny mpanao gazety tena tsy fantatra Mbinintsoa tokoa ve hoe amin'ny fotoana inona manao fanambarana izy ireo sa ahoana dia manina mbola apetraka Mbinintsoa zany. Misy antony zany matao apetraka satria milalao an'ilay mangarahary tsika ny olom-pirenena tompoko mametraka fanontaniana be dia be, ny mpanao politika mametraka fanontaniana be dia be, ny mpanao gazety zany ny solon-tena hitondra n'izany fanontaniana zany fa tsy hoe mety tsy nahay zany izy na nahay izy fa hoentina le fanontaniana. Za zao rehefa manao karazana devitra ohatran'izao fantatro le zavatra fa tiako ilay olona ny ametrahako fanontaniana no hamaly azy hoe amin'ny toerany aby ny olona tsiraray hoe tia le valy ny andrasana any aminao manaona tokoa ny hevitrao makasika an'ity satria tia ny resahan'ny olona fa tsy hoe tsy midika koa zany hoe tsy haiko le izy. Dia zay tsy mampety an'le le mpanao gazety nge tsy fametrahana fanontaniana izy. Mpanao gazety mantsy ametrahan'le olona fanontaniana indraindray ohatrany hoe nga ianao tsy mahay, nga ianao tsy mahalala, nga ianao tsy mahatoky fitsarana, nga zany le izy tsy any le izy fa hoe ity ny resaka resahan'ny olona dia mba hoentinay aminao satria ianao voakasika le raha dia apetraka le izy fa tsisy miteny anao an'izany kosa hoe tsy mahay mpanao gazety na mahay mpanao gazety. Raha ho tany sain'ny mpanao gazety ary ny fahaizany tsy mila anao izy hoentinay eto daholo ny dossier anao rehetrarehetra zay fantatray dia ahoana dia mety ve zany sa ataontsika ahoana satria be dia be nge mifantatra be dia be nge zavatra fantatra amin'ny raha rehetrarehetra fa zay le mampanao gazety matihanina manao recoupement ny anaran'izany mon général. Ankoatr'izay koa napikely Mbinintsoa sy Michel Ralibera hoe alohan'ny andehanany ireny mpanao gazety ireny eny an-kianja dia misy ilay antsointsika hoe conférence de rédaction zany hoe fivorian'ny mpanao gazety rehetra miaraka amin'ny toninda an-tsoratra manomana n'ilay vaovao izay ho atolotra ny vahoaka. Io ao ny hanomezana ny toromarika, reto ny karazana fanontaniana tsara apetraka, reto ny manetikitika ny vahoaka dia mitondra an'izay mpanao gazety fa tsy any amin'ireo resaka hoe fahaizana na tsy fahaizana ary io koa tsy misy tonga lafatra, tsy misy koa hoe tsika hoe parlementaire na juriste hoe ao anaty hoe solombavam-bahoaka tsika na mpahay lalàntsika tsy izay fa tsika mpanao gazety itsika manontany manitikitika amin'ny vahoaka izay no ampitaitsika pouvoir investi avy amin'ny vahoaka dia izay ny ananatsika izay mahafahefana fahefatra ny mpanao gazety. Matetika raha tranga ohatran'ireny zao lasa tsy le vaovao tsony no sy le atao no lasa tafita fa lasa le ty ivelany le lasa resaka disakisa sy le adevitra indray lasa mipetraka. Ka io nge manahirana Mbinintsoa Ranaivoson sy Ramatoa Filoha amintsika mpanao gazety tsy lany hoe les faits sont sacrés dia iny zany zao tokony tena nijerena hoe inona le zavatra inona le fanontaniana napetraka fa rehefa inona moa zany zao le hoe fanontaniana mpanohatra ve le hoe ianao ve ny antemeran-dola ve tokony anao enquête parlementaire sa tsy sa fanontaniana mpanohana dia lasa mipetraka azy zany le izy hoe ty tokony rehefa ho amin'ny antemeran-dola zany aloha amin'izao amin'ny manaraka dia mila manontany hoe apetraka hoe inafika ny karazana fanontaniana mpanohatra dia inona karazana fanontaniana mpanohana dia miankina amin'izay ve le izy dia apetraky ny zareo amin'izay mantsy le izy hoe mpanohatra mitady anonga-panjakana tadidiko tsara mihitsy tamin'ny taona 2014 raha am-piangonana nyresahana tamin'izany nampifanolana tanaty fiangonana dia colonel Risara Ravalomanana no sambotra anay tamin'izany raha ny am-piangonana io fa ohatr'izany koa ny
fomba iresana azy hoe fanonganam-panjakana de ohatrohatran'izay foana ve zany le raharahantsika de iny am'izay moa zany mampanongana le fanjakana eto raha ohatra ka hoe iresakitsika hoe ity ve azo anaovana enquête parlementaire sa tsy azo valiny tsotra nandrasana amin'ny filohan'ny antemerandolona fa tsy famaly amin'ny mpanao gazety na sanatria izy indray nametraka ny fanontaniana mpanao gazety mety hoe zay koa ngamba satria tsotra reko ihany tao anaty le taratasy lavabe le tsy hitatsony iny nanjavonany a hoe izy nianatra momba ny asa fanaovan-gazety tany ivelan'ny tany a de androany zany atao tokony misafidy rehefa miresaka ve anao a tokony mpanao gazety ve ny filohan'ny antemerandolona sa mpitantana amin'ny raha-mpanjakana filohana androm-panjakana de tokony misafidy an'izay zany de rehefa izy koa zany le miteny de miteny ahoana koa izy am'izay fotoa am'izay le hoe rehefa somary mavesabesatra ve le fanontaniana na tsy voafehy ve le fanontaniana de sarotra ve mamaly an'le fanontaniana de avily le izy hoe nareo mpanohatra fa ngamolona mpanohatra na mpanohana na iza tsy afaka mametraka fanontaniana ary mpanao gazety tsy izy n'izany mpanohatra sy mpanohana zany any amin'ny asany izy ny samy manana fotsiny hoe ity ny mety ligne éditoriale raha n'lay orinasa fanaovan-gazety a de ty marina ny tenin'ny Monica teo hoe rehefa miaingy any amin'ny zay nge vao miaingy andriamato filohan'ny antemerandolona vao maraina be amin'ny eniny zay a de efa manao conférence de rédaction alors mba fampatarina kely anao zany manao conférence de rédaction zay amin'ny enina maraina de eo zay no miresaka hoe inona no alehantsika de inona ny fanontaniana tokony apetraka any tsy fanontaniana mapetipety anay fotsiny io a fa fanontaniana apetraky ny be sy ny maro de tokony ho valian'ny tomponantoka am'izany sy ny tomponandraikitra am'izany a fa tsy hoe ndea anao zay afalifaly anao a na anao zay atezitra anao akory a fa tokony mba ahay mifekely any tsika ny fomba firesaka rehefa ohatran'io a indrindra fa imasom-bahoaka fa le fanambanina zany ohatrany tsy de tsara loatra e indana mianatra miverena ianao mianatra naverina indro zay a miverena mihitsy ianao mianatra de raha ny tany kosa atsika androany hoe mon général fianarana taiza moa zany ny tena ny anaranao ny tatana nio antemerandolona io de ahoana koa zao zany andriamato filohan'ny antemerandolona isika mpanao gazety ngamo tsy azo kianina tsy azo ndetasika tsy azo anaovana tsy azo mena toromarika tsy azo kianina tsy azo resana matetika mantsy zany mitanga hoe indraindray na zavatra ataonao amin'ny andavanandro de hoe nga hainao raha mpanao gazety de manao an'izany nga hainao raha mpanao gazety de ohatran'izao ahoana fahitanareo an'izay tranga anankiray zay ny mpanao gazety a olo-pirenena izy mialohany mahampanao gazety azy zay olo-pirenena izy eo ambany lalàna tsy misy ny ambon'ny lalàna fa manana zo izy amin'ny mahampanao gazety azy ary io zo io a iantohany lalàna amin'ny fanatanterahana ny asany izay lay zoany izy ihany koa nefa mifanindran-dalana amin'ny zo misy ny adidy sy ny andraikitra misy ny adidy sy ny andraikitra ny mpanao gazety de ny famoahana ny vaovao marina ny fanaovana ny recoupement hoe Michel Ralibera teo fa olo-pirenena ny mpanao gazety ary amin'ny asa fanaovan-gazety raha toka misy olona voatohitohina hoe nisy sanatria vaovao diso de manana n'lay zo ihany koa ny olo-pirenena amin'ilay hoe droit de réponse na démenti 12 andro ao arininy namoahana n'lay vaovao manatona n'lay mpanao gazety manao fantsina ny mety ho sanatriavina hoe vaovao diso asa raha ty resabe ty ny tiany Mbinintsoa an-tanina hoe mpanao gazety ve biby fampitahorana za zao a nanana kopia aloha de rehefa tonga taona de nanana kara-panondro olo-pirenena zany de rehefa niofana nianatra de tonga mpanao gazety de nahazo karatra tany amin'ny OGM de izay ny lalana nalehako ka rehefa manao n'le asako a ka le asa mampanaova gazety mihitsy no ataoko a de zay a le teneny hoe avelao haninao malalaka ny asany izy a raha ohatra hoe asan gazety zany nantaniko hoe andriamato filohan'ny antemerandolona tokony anao enquête parlementaire ve sa tsy tokony de zay zao asa fanaovan-gazety mihitsy zay a de etohan'ny lalàna fa raha ohatra ka iza zany le mpiantsoantso be reny hoe ianao hoanina tsy asan gazety indray tsony zany zay rehetrarehetra zay a midikan'izay tsy biby fampitahorana mpanao gazety fa manao ny asany izy fa indraindray misy olona matsiary voatotohina
am'le vaovao voaka ny gazety tsika va le hoe tsy anao zay ahafalifaly ny olona voakasiky le raharaha na anao zay atezitra an'le olona fa hoe le fait sans sacré rehefa hoe tia ny zava-misy a de resahana zany le zava-misy a mety tsy hahafaly ny hafa ny mety atezitra ny hafa mety ahafalifaly ny hafa ihany koa ao anatin'ireny zao de misy bitaka faly de misy tezitra de tsy zay nefa ny asa fanaovan-gazety hoe tsy ny hafaly na atezitra fa hoe ity le marina fa ny olona voatotoina no mety matsiaro ho tezitra indraindray a de indraindray koa misy fomba fiteny malagasy zay hoe tsy fantako mety sao de misy fahamahinana mahana ve ny iza mahana de zay indrindra mitoy an'le fantaniko te ihany hoe fa tsy azo kianina ve amina resaka asa fanaovan-gazety ny tompona andraikitra anankiray na ataoko hoe tsy tompona andraikitra raha fa na olo-pirenena anankiray tsy azo resahana anaty asa fanaovan-gazety ihany koa fe misy le fetrany efa nazavain'ny présidente teo ihany hoe misy lalàna io sy ny sisa fa lasa manahirana be zany hoe andeha ohatrany hoe misy vaovao anankiray marina nefa hoe voatotoana zao ianina am'ty de lasa ohatrany mipetraka n'le autocensure indray am'izay fotoan'izay ny tombontsoam-bahoaka no esan'ny mpanao gazety rehefa misy vaovao avoaka zay le étiquette déontologie miasa ho an'ny tombontsoam-bahoaka ary io araka ny teneny Michel Ralibera tsy voatery afaly mety atezitra nefa raha zay ny tombontsoam-bahoaka de zay ny ijoroan'ny mpanao gazety misy an'iny tranginy a raisiko hoe fotoana zao misy dikandolo moa zavatra rehetra fotoana zao a handinia atsika rehetra tsirairay ny am'ty hoe fametrahana ny asa ny asa fanaovan-gazety ty nahoana moa tsy hoe azo kianina mpanao gazety azo kianina mpanao gazety afaka mitondra fanakianana ve mpanao gazety sa hoe azo kianina mpanao gazety azo kianina fanontaniana teo mpanao gazety ve afaka manakina amina zavatra anankiray indrindra ny hoe mampanandanja n'lay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety amina tany demokratika izy ara ny tokony hoe hitondra fanakianana amina tranga tsy mety satria mahatsara ny fitantanana ny raharam-panjakana mahatsara ny tombontsoam-bahoaka sy ny tombontsoan'ny firenena ary zay ny tokony ho asany manao fanadihadiana manao analizy manao fikarohan-kevitra etseroa mba tena hoe anampina am'le contre pouvoir koa moa zany ijerena hoe aizany tena mahatsara n'lay fanapahan-kevitra ho am'izay tombontsoam-bahoaka zay sy ho an'ny tombontsoan'ny firenena de manampy ihany koa ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety hanampy an'le olo-pirenena mba handray anjara am'le fiainana politika participation citoyenne moa zany am'y lafin'ny politika fa am'izao nke somary manahirana ihany satria ny olo-pirenena kivy maro ny kivy am'le fandraisana anjara am'y raharaha politika lasa miteniteny fahatany sanatria fanenjikenjehana fahatany sanatria indrindra ato anatin'ny hoe firoboroboan'ilay tambajotra sosialy izay betsaka ny vaovao diso any anatin'ireny ary iny koa ny ijoroan'ny mpanao gazety manitsy an'ireny vaovao reny mba tsy hoe ely indray le vaovao diso ary ny loharanom-baovao zay koa ny angatahana tranga anankiray Mbinintsoa hoe be dia be zany tatitra tonga aty aminay hoe mikatona loharanom-baovao manavakavaka ny mpanao gazety ny mpanome vaovao tsy mety zany fa nohitohinana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety zany fa arakaraky ny amoahanao ny vaovao tsara ho fantatra no mampitoetra n'ilay hoe tia ny tena vaovao hanapinanao hanapa-kevitra ho an'le tombontsoan'ny firenenao fa tsy hoe sakatsakana risatsy avakavahana risatsy mpanao gazety de avy eo vaovao diso no miparitaka eny any tambajotra tserasera ary mikorotana ny fiarahamonina terak'izay iny koa mbola olana hafa mihitsy Michel Ralibera le resaka fitazonana vaovao iny le tsy fanomezana vaovao tena maro be mihitsy ny karazana fiazonana loharanom-baovao ny tranga indrindra fa ny raharaha manahirana ny zavatra olana am'izao fotoana zao a dia ohatrany hoe misy karazan-drazany hoe reto sokajin'olo reto mahazo vaovao eto tsy mahazo vaovao de eo koa misy raharaha mafana be mihitsy eto a tena ilana valim-panontaniana fa manaiky miresaka ihany ny tomponantoka na ny tomponandraikitra fa amin'ny alalany antsoina hoe point de presse zany hoe ty vaovao tianao io ano tsy tianao io ano nefa misy zavatra manitikitika tsy lazaina ao anatin'le izy a mba tiany mpanao gazety ho fantatra de tsy fantatra hoe rovina tokoa moa misy an'izany hoe
point de presse na conférence de presse zany nefa raha pirenena goavana nresahana ao anatin'izay tsy afaka mametraka fantanina mpanao gazety ary fa point de presse no tenen'le olona nefa misy zavatra manitikitika maro be ao anatin'izay afaka mitondra fanakianana ave mpanao gazety tsika tsy hoe tsy tiako Monica de kianiko fotsiny eto fa inona le nataony Monica tamin'ny raharahan'ny fiainan'ny fiarahamonina ny fiainam-bahoaka fiainan'ny firenena satria matoy ianao nomena andraikitra ao anatin'ny firenena de mpiasam-bahoaka ianao zay de zon'ny vahoaka no mitaky mangarahara any aminao hoe na sanatria misy fioara-pefo nataonao de zon'ny vahoaka no mitondra hoe tsy mety nataonao tia zatra tsy nety nataonao fanakianana zay filazanany marina tsy fatako zany zao na fanoerana na filazana marina zay zao ndrairay koa mila vahatsika tsara ny hoe milaza marina sy manohitra any mpanaovana politika misy hoe tony de mpanohatra zay mihitsy ny asany manohatra de reto mpanohana de zay fa ty amin'ny asa fanaovana gazety mpitatitra ny zavatra misy de rehefa mitatitra avy anao de tsy azo kianina mihitsy zao ny gouverneuran'ny banky foiben'ny Madagasikara tany Manakara tamin'ny fotoanandro tany amin'ny tsy haiko 3 sy 4 arivo sa 4 sy 4 arivo hoe nitominao ny vola atao 4 miliara de netinao de tsy azo kianina ave anao de raha manao an'izany ve zao de hoe manohatra ny fitondrana tamin'izany fotoanandro zany le izy lasa manahirana zany zao le toeran'le mpanao gazety mihitsy amin'ny ankapobeny tenen'ny présidente teo le hoe manao fanakianana ianao zany de lasa ohatrany hoe ahoana zany ny avahan'le fanakianana ataonao mihoatran'le fanakianana mandehibe ataona olon-tsotra ataona olona tsy mpanao gazety any anaty tambazotra tserasera any de indraindray any kokoa no ohatrany hoe inon'ny olona inon'ny tompona andraikitra isan'isany de nao zany ohatrany tsisy référence ntsony ao anatin'le izy hoe ahoana lasa ohatran'ny veriasina zany le asa fanaovan-gazety zay le teneniko teo hoe nisy zavatra tsara ihany nitrangana zavatra toy ireny fotoana itodiana am'le tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy fametrahana amin'ny toerana zany asan'ny asa fanaovan-gazety zany efa laha tena taoko tamin'ny fanamariana ny andro maneran-taona ny fahalalahany asa fanaovan-gazety tamin'ny taona 3 sy 4 arivo ty fanontaniana ty araveriko eto indray hoe samy mandinika sy mieritreritra hoe asa fanaovan-gazety toy inona no tiatsika apetraka eto amin'ny firenena eto na ho an'ny tompona orinasa gazety na ho atsika mpanao gazety na ho an'ireo mpanao politika miara-miasa amin'ny mpanao gazety mpanome vaovao any mpanao gazety na ho atsika olom-pirenena ihany koa izay manjifa ny vaovao zava-misy anankiray iainan'izao tontolo zao io resaka hoe famoahana vaovao diso eny amin'ny tambazotra tserasera io ary io tena manimba ny fiarahamonina ary manimba ihany koa azo lazaina an'ilay tontolon'ny asa fanaovan-gazety nefa irika fanararoatra ihany koa io ahafahan'ny mpanao gazety hoe mijoro de manentana ny olom-pirenena hoe arao ny hainy vakijery jereo ny vaovao ny hainy vakijery fa na samy hafa ary ny ligne rédactionnelle an'ireny orinasa gazety asan'ny mpanao gazety reny de zay ny asan'ny mpanao gazety hoe manome an'ilay vaovao marina mba azahoana an'ilay repère ny amin'ny hoe tia ny vaovao marina zany tia ny tokony atao fa tsy ho potika ny tambazotra tserasera miaraka amin'ny fake news sy ny compte fake isan-karazany rehetra reny izay manakorotana sy mialatsiny amin'ny teny frantsay manipuler an'ilay tiany ho atao fotsiny amin'ilay serasera samy hafa ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety asa fanaovan-gazety no ataony ny mpanao gazety de eto de manararoatra ihany koa miantso ny amin'ny hoe tena ok'izay zany le fanambanina ny mpanao gazety sy ny asa fanaovan-gazety ok'izay ihany koa le hoe fanaovana tsindry amin'ny mpanao gazety io tsy misy hoe averiko ihany araky ny tenao teo mpanao gazety mpanohitra na mpanao gazety pomba tsy misy an'izany ny carte de presse tsika am'izao moa ny presse zay soratra eo de rehefa scanena le code QR am'le carte vao hita hoe mpanao gazety aizany hoe sany ty mpanao gazety ina makasikasika azy fa presse mitovy daholo ny mpanao gazety tranga anankiray akoatran'iny teny amin'ny anteny meran-doholo iny le nitranga tany Toliary le nisina mpanao gazety nahazo niara-ny herisetra niara-ny fandrahonana reny zao tena tsy azo ekeny reny ary tena melohiny reny fa tena faneriterena ary tena hoe
tsindry atao amin'ny mpanao gazety, herisetra atao amin'ny mpanao gazety zay voararany lalàna ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety reny. Ary efa mandray tanana ny tranga iny moa zany ny eo anivon'ny birao ny OGM fa lasa hoe rehefa ity mpanao gazety ity no manangona vaovao ary de mitsangana ny olona ato anohitra azy. Rehefa ito mpanao gazety avy amin'ity orinasa ity makary de mitsangana indray ny olona ato anohitra azy sy anao herisetra aminy. Tena tsy izy zany fa mpanao gazety de iray ihany ao anatin'ny asa, iray asa, iray vatsy, iray vatsy, iray aina ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. De zay mpanao gazety, tsy misy hoe mpanohitra sy pomba antitra terana zany ho antsika olom-pirenena sy ho antsika mpanapa-kevitra, mpanao politika, ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy any amin'ny faritra manerana ny nosy any be de be no azahoana tatitra ty manindry ny mpanao gazety hoe ty ny vaovao avoaka, ty tsy avoaka. Ny mpanao gazety de ny patron de ny tonian-dahatsoratra sy ny diripub ny talehan'ny fanoratana, ireo ny andraisany baiko raha ny voalaza ny ty lalàna 24 ohatraohatra enity fa tsy mandray baiko amina iza na izy izy akoatran'ireo. De ok'izay mihitsy, ok'izay le tsindry atao amin'ny mpanao gazety mijoro, de sahy koa tsika mpanao gazety mijoro fa ao anatin'ny fanarahana n'ilay tandroasina sy ny malinasa ny asantsika, ny etika sy ny deontolojia tandrovina mandrakarivo zay mba manomboka amintsika aloha ny fanomezana asina ny asantsika de manome asina ny asantsika ihany koa ny rehetra. Zany akory tsy midika hoe ny mpanao gazety tsy azo ahitsy e. Mpanao gazety azo ahitsy rehefa misy zavatra ohatran'ireny ngapa ny olavitry ny mpanao gazety a nanomboka tany amin'ny androny Jemy Saramarsona na rehefa misy kely mety ataon'ny mpanao gazety ohatra hoe mety somary misy mivilana kely a de miantso ny olavitra hoe tandremo fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna zao ataonao zao a na mety misy foana zay hatraty amin'ny olavitra zao manao an'izay foana fa mety tsy fantatry ny olona aloha zany tsy fantatry ny olona zany. Ary ny fidiny loharanom-baovao tsy mijanona eo amin'ny mpitondra ihany fotsiny koa fa na mpanao politika koa raha manana an'izany. Misy zao ohatra hoe rehefa ry amin'ny ankolafy politika ry a de tsy atsony retsy mpanao gazety retsy, tsy atsony ry mpanao gazety satria miantony lay tompony orinasa fanaovan-gazety ny anana ny olana amin'ny lafiny ara-politika de le mpanao gazety nefa no iarany le izy am'le izy kanefa tsika za aloha fahafantarako azy amin'ny raha ny na ino jereko a de misokatra malalaka 30 taona mahafaka tsara manao na izy Mbinintsoa efa nandalo tao mahita an'izany tsara hoe itya na ity mandeha daholy mifandanja tsara daholy hoe retsoretsy satria zay le zo fototra ananan'le olom-pirenena mahazo an'lay vaovao. Dikan'izany a tsy aza atao azakavahana ohatrany ny mpanao gazety hoe mpanohatra na mpanohana ny zoro mety samy manana ny azy any amin'ny asa fanaovan-gazety hoe ity ny zoro itondrako ny resako ny anazy zao raha ohatra hoe nanatrika teto tsika de ity zoro ity nitondrako ny vaovaoko satria ity mety mahaliana kokoa ny mpiaino a na mpijery a na mpamaky a de ny afy ito fa raha ohatra nefa manotohana anareo le izy satria ninina tenentsika nge de tsy maintsy misy manotohina na mafaly le zavatra ataotsika satria ity zavatra anankiray ty a noentina hoe nisy fanodokodonana vola ohatra de mety hofaly ny ankolafy raha etsy hoe io fa nataon'ny mpanao gazety malala ny anarany eo mantsy le somary manahirana atsika indraindray fa tsy zany tsika tsy napiady na tsy natao apiady angely ange fa natao hoe hitondrany hoe tahaka an'izao fanio-kevitry ihany manahoana fanio-kevitry ihany na manoloana an'ity manahoana fanio-kevitry ihany raha ny tena marina ange fa fantatritsika daholo ihany ny eritreritra izy reny fa apetraka amin'ny toerana izy hoe ianareo mihitsy mitondra an'le hevitra reo a fa tsy zay mpanao gazety ny dikan'izany a rehefa miasa mpanao gazety de angatahako mihitsy na iza de tokony omena malalaka anao ny asana raha miresaka tsika mbola tsy fantako na resahana moa ty na tsy resahana fa ny antemeran-dolona manokana ny resahana de zao betsaka ny fanio-kevitra any ataon'ny mpanao gazety am'izao fotoana zao satria betsaka koa ny tafotoana tamin'iny satria tohina ny aty marary ny afero de amiko a ny fomba famahana an'iny olan'iny de ny hoe raha manaiky ny filohan'ny antemeran-dolona iresaka pahabe maso a manaiky hoe diso izy raha ohatra manaiky diso izy moa zany tsika tsy manery azy hoe tsy maintsy manaiky izy a fa raha ohatra ka zay nataony hoe mialatsiny ary fa diso a fa mpanao gazety kosa aloha de teneniko eto hoe tsy diso le mpanao gazety na ny tany valiny ny apetraka ndraiky misy fanontaniana apetraka amin'ireny olona reny fa tsy valiny fotsiny de vita hoe tsy hamaly an'izany fanontaniana zany de mijanona
tsy nanery mpanao gazety ary zay fotsiny oentin'ny mpanao gazety any am-pianao azy hoe rehefa nanontaniana izy de tsy namaly de vaovao koa zay moa de oentiny eny amin'ny olo hoe tsy namaly izy de anjaran'ny vahoaka indray zany mieritrehitra hoe ina ary ny antony tsy hamaliny fa rehefa mametraka ny mpanao gazety ty de le valiny ny andrasana ange de zay hatreo ihany. Zay mihitsy hoe manana zo izy zany amaly na tsy amaly fa arakaraka le zava-misy fa zay le teneko hoe mila fiomanana rehefa hiatrika mpanao gazety takan'ireny indrindra hoe amina institution na androm-panjakana lehibe takan'ireny zany de mila miomana foana ao anatin'le izy tsetsatetsa tsy atra ihany iny fa miverina amin'le resakintsika teo ihany hoe ny olana koa le mpiantso an'le mpanao gazety mihitsy na io orinasa na olotsotra na fikambanana na ny avy amin'ny sambandraram-panjakana izy mihitsy no mametraka hoe ianona ny tompon'le gazety tsy mandefa an'io izy ianona ny tompon'le gazety lasa mifototra any amin'le tompon'le gazety zay nao mafisy Michel Ralibera teo fa mitovy nenay ihany tsy misy hoe inona fa rehefa vaovao zany de tokony ho avoaka rehefa marina fotsiny le vaovao zany de tokony ho avoaka fa lasa jerena hoe ifa iza le gazety iza ny tompon'le gazety ianona ho ny tompon'le gazety tsy miresaka zay lasa avy any zany le izy na de nao arany miezaka de any ianao ka ohatra hoe tsy mandefa ny vaovaon'ny mpanohatra ohatra na vaovaon'ny mpanohana de lasa efa sokajina hoe konareo ara tsy mandefa anay konareo ara tsy mandefa anay asa hoe ahoana ny fomba ialana amina tranga takan'izay. Io moa zany zavatra iray atrehantsika io ary tsy voazao io fa efa ela amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety io zay le hoe ligne rédactionnelle nyresahana teo ligne éditoriale an'ilay gazety fampitodiana ihany amintsika tompona orinasa gazety hoe raha tianao hoe tena hipetraka amin'ny toerany zany asa ny fanaovan-gazety zany de manana andraikitra ihany koa ianao manampy ho amin'ny fametrahana an'izany amin'ny toerany fa ho an'ireo mpiantso an'ireny mpanao gazety reny ho Mbinintsoa teo efa nambara teo hoe ho an'ny tombontsoam-bahoaka ny esan'ny mpanao gazety ary samy manana an'ilay angle de traitement ilay zoro hitondrany an'ilay vaovao ka iny miankina aminy iny fefa hazavaina foana hoe tsy misy an'izany mpanao gazety hoe mpanohitra sy mpombo zany hoe ty mandeha aminay ty tsy mandeha aminay fa miankina amin'ilay mpiantso ihany io fa ho an'ny tombontsoam-bahoaka zay foana zay ny esan'ny mpanao gazety mba azo vaovao marina ny vahoaka na samy hafa raha ny fomba hitondrany an'iny vaovao iny nanaovana recoupement iny vaovao iny ary miverina amin'ny teny Michel Ralibera raha toka misy mpanao gazety hoe tsy nanaja an'ilay etika sy déontologie de eo mandrakariva ny OGM mijoro ho amin'ny fiantohana amin'izay tamin'ny fotoan'andro ny fifidianana reny nisy fahitalavitra anankiray tsy miankina de eto Antananarivo namoaka vaovao mahakasika ny fandrangitana adi-poko de nanao tatitra taty fitarainana taty ny olo-pirenena nanao taratasy ny laza ny fisian'izay tranga izay de nanaovana rappel à l'ordre ilay fahita lavitra tsy miankina io ary nanaiky izy de hoe tsy anao intsony fa sady voalohany zay ny farany santionany ihany zany fa marobe ary efa nisy ny retrehana carte OGM efatra teo zao ny karatra nosotonina amin'ny mpanao gazety no ilay hoe tsy fanajana zay etika sy déontologie zay sy no ihany koa hoe fampiasana n'ilay carte tsy araka ny tokony ho izy fanaovana zavatra hafa. Ny dikan'izay zany misy fepetra raisina foana amin'ny mpanao gazety fa tsy hoe tsy maty manota akory ny mpanao gazety. Misy fepetra raisina amin'ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany fa tsy hoe izy akory ny tena hoe mafy be na de hoe faefatra mafy ihany izy amin'ilay fampisitrahana ny zofototra sy amin'ny maha 4e pouvoir azy amina contre pouvoir ho an'ny fitondram-panjakana. Zay matsy le hoe aza miady amin'ny mpanao gazety izy le olona tena diso be zany hoe aza miady amin'ny mpanao gazety koa nefa tsy edivana ohatran'izany koa ane fa ny mpanao gazety manao ny asany izy de aleo izy anao ny asany malalaka fotsiny raha tonga any aminao izy mangetaeta loharano vaovao sokafo ny loharano vaovao fa aza afakavahana hoe ity omeko vaovao ity tsy omeko vaovao teo amin'ny fahasalamana mantsy nisy an'izany koa tamin'iny raharahan'ny Mbomalaza iny de nisy karazan-javatra ohatr'izany hoe misy ampahana mpanao gazety afaka misitraka ny loharano vaovao misy ampahana mpanao gazety voarara mihitsy tena soratana mihitsy de reto tsy mahazo tena tsy mety zany
fa tokony mba ifanitsina ihany zany a manimby zany amin'ny tontolo raha nanaiky tsika fanitsitra tamin'ny firenena demokrata nanomboka tany amin'ny taona 1 rehefa foana ny sivana tany taona 5 dia tokony malalaka am'izay ny asa fanaovan-gazety ary le fahalalan'ny fanaovan-gazety voafe io za manome toky anareo fa voafe ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety satria misy rafitra mife azy zany dia eo no lafitry ny mpanao gazety matoa mpanao gazety somary tara kely mihoatra anareo olo-pirenena mpanao gazety any anaty tambajotra serasera io dia ny antony mbola manao fanamarina mbaovao aloha zay vao afaka tena mamoaka ny vaovao marina ary matoa vaovao voakan'ny asa fanaovan-gazety dia marina zany raha tsy ohatra ndraindray koa nge misy misalotra koa mpanao gazety fa tsy mpanao gazety tsy hoe zay mpanoratra ny anaty tambajotra serasera na miteny amin'ny micro na miseho amina video dia miteny eo foana izy mpanao gazety ve ny anaran'izay sa izy na mamakasary dia mpanao gazety ve ny anaran'izay ny atao hoe mpanao gazety dia ngambany tsy petraka amin'ny toeran'ny Filohan'ny Holafitry fa izy ny afaka mamaripatitra hoe zao na atao hoe mpanao gazety MATIHANINA ka zay mpanao gazety MATIHANINA zay mahasaro-piaro anay zay mampatonga anay hoe ndao iray feotsika fa tsy mety zao saro-piaro zay fa asa masina ty asa atao ty aza tevatevainaoatra zany aza ivaivainaoatra zany aza anaovana resaka raha ohatra zao le resaka nandeha dia mifamaly tamin'ny mpanao gazety ianao dia nanao fanambarana anao GM dia natao tamin'ny teny malagasy teny frantsay dia mbola tonga hatraminy hoe nataonareo amin'ny teny frantsay mihitsy le izy mba haka ny sainy zao tontolo zao communauté internationale dia nefa namaly ihany koa izy nataony tamin'ny teny frantsay sy teny malagasy tsy hitako ny teny malagasy sakolo tsy nahita teny frantsay ny hitako tsy fatako nanety efa taiza indray koa zao iny efatra pejy ny olana zany ahoana zany zao inona zany zao ny ataotsika satria nisy tranga ohatran'iny le nitenenina to hoe zara aza nisy tranga ohatran'iny mba hanitsina hoe tsika koa manitsiny atsika fa le fifandraisana le serasera fifandraisana amin'le androm-panjakana na amina sapatra raha-mpanjakana mihitsy no everiko fa misy lesoka daholo amin'izao fotoana zao raha mahatsikatitra ianareo dia le fikatonan'le loharanom-baovao no resahantsika teo hanika ny fikaroam-baovao aty ambadika zany no mba antoerany lasa manao investigation le mpanao gazety dia eo indrindra le hoe rehefa amoaka an'le izy amin'izay rehefa aveo dia misy tohana misy marary eo anatin'le izy nefa tokony voasoroka amina hoe fanomezana vaovao tsotra fotsiny dia tsy mikaroka tsy lasa voatery aty ambany mpanao gazety lasa mitady loharano-baovao hafa mpanao gazety satria le loharano idinao dia mitady loharano-baovao hafa ny mpanao gazety nidikan'izay raha malalaka tsara ny famohana ny loharano-baovao dia tsy tonga amin'izany tsika fa ny olana koa ane zao ny jeneraly Raha manana risara jeneraly efa nisotro ronono moa ny laza fa nianatra koa izy ny asa fanaovan-gazety dia mety mafehan'izany izy dia izy raha teo moa mahasandarma azy ny sandarma zany efa ela be izy mifantatra hoe taitsy amin'ny adeloka be vava tao amin'ny fikaroana zany adeloka be vava tao amin'ny fitatanana ny CRGN tao amin'ny segy sy ny sisy dika zany amiko zany efa tena mpanao investigation be fa tamin'ity indray mitoraka ity zao dia tonga izy dia mariparitra fotsiny hoe mpanao gazety tonga tsy nasaina mpanao gazety tonga tsy nasaina eo zany tiako petrahana anankiray mpanao gazety aloha na asainao izy na tsy asainao ny vaovao ny tadiaviny fa apetrako aminareo ty tsy ny any amin'ny felaka resahanareo io na any amin'ny resaka cocktail tsy zay mpanao gazety le tena MATIHANINA mety misy an'ireny olona reny any ambadimbadika any vondromondron'olona tahaka an'ireny any so dia ataovy mahay manavaka raha tena iresaka mpanao gazety ianareo takio ny karatra MATIHANINA anana mpanao gazety dia takio hoe ny organe de presse misy azy fa indraindray mantsy misy mitondra koa raha ohatra misy vondron'olona vitsivitsy eo dia rehefa tsy ao ohatra ny radio Antsiva dia mitonona ny orinasany Antsiva izy zay reny olo reny any anatin'ireny dia teto zao tsy ampy koa ny investigation nataonao andre mon général hoe nanavaka ianao hoe mpanao gazety mpanohatra mitady anonga-mpanjakana so dia tokony ampanatsoana tokoa le mpanao gazety anaovana fanadiadina ary eny amin'ny brigade ny gendarmerie-pirenena satria zany fanonganam-panjakana zany nge mon général tsy eloka be vavy zany voararany lalàny zany
ka rehefa nitondronao am'izany izy a so de tsy ampy le fanadiadiana nataonao mon général. Miverina am'izay ihany a présidente hoe nanome toromarika manokana ve na hoe niresaka manokana tamin'ny mpanao gazety voatonona tao anatin'iny resaka iny ny Holafitra sa nijanona tamin'le communiqué fanambarana fotsiny? Ny Holafitra moa tsy ahivoko ihany manana ny filohalefitra isa-paritra sy ny mpanolontsaina isa-paritra. Niresaka tamin'ny filohalefitra ho an'ny faritra Analamanga ilay mpanao gazety iny zay nahafahana namoaka an'ilay fanambarana ary ny eo anivon'ny Holafitra rehefa miasa de manana an'ilay fomba fiasa hoe mamafa, manajyajy, manamarina, fandraisana andraikitra zay vao manao fanambarana na manao ny andraikitra manandrify. De niresaka izy ireo nahafahana namoaka ny fanambarana iny hoe ambony be zany ny satria filohana androm-panjakana ilay nanao an'ilay fiteny sy fihetsika de zay ny tena mampanahirana an'ilay izy satria manome sary ratsy an'ilay fanohitohinana an'ilay fahalalahana anangom-baovao satria avy de trerona teny mahery mba naverina mianatra makaiza mpanao gazety ny asa ny mpanao gazety asa fanaovan-gazety sy fianarana momba ny fanaovan-gazety ny anarany ka miverina mianatra manao gazety indray ve zany izy nefa izy efa nisehatra tao anatin'ny asa fanaovan-gazety efa nandritra ny taona maro efa matihanina amin'izany nanontanynareo teo le hoe inona atao hoe mpanao gazety raha ny voafaritry ny lalàna de ny mpanao gazety aloha de ilay olona mivelona amin'ny asa fanaovan-gazety ilay olona mikirakira mandeha manangona vaovao de mikirakira de mamoaka azy zay ny mpanao gazety raha hoe ny fahazonan'ny karta OGM de ilay olona manana mari-pahaizana amin'ny nianatra ny asa fanaovan-gazety na ihany koa manana telotaona traikefa telotaona nanaovana zay asa fanaovan-gazety zay ny mpanao gazety fa tsy hoe mahay maka sary kely etsy amin'ny telefony etsy sy roa de milaza mpanao gazety mamoaka vaovao any amin'ny tambazotra tserasera ireo presse en ligne ihany koa de toy ny asa fanaovan-gazety toy izao ataontsika izao ihany fa any anabaka any anjotra any ny amoa any an'ilay vaovao samihafa amin'ny mpanao Facebook fotsiny mpanao gazety amin'ny Facebook i Michel Ralibera teo de mpanao Facebook reny aminay fa tsy mpanao gazety. Tiany Mbinintsoa Ranaivoson angamba de hoe ina fepetra raisitsika manoloana an'izany ao anatin'ilay hoe firaisakila ny FGM mona ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara zao efa namoaka fanambarana misy koa ny AGRP na ny fikambanana mpanao gazety amin'ny onjam-pety sy miankina andrasantsika ihany koa zay dia tokony mifamory zany ny mpanao gazety aloha mba miray hina ao anatin'izay rehetrarehetra hoe inona marina moa zany zao zavatra misy ao satria izao teboka misy atsika zao de tahaka ny sapanakazo akodomirina tsy mitazona ny dianareo tsy andeha fa mitazona anareo mba hieritreritra ary raha ny eritreritra aloha zay mpanao gazety ny vory sy ny resadresaka teny rehetrarehetra teny de ny hoe satria sahirana maka vaovao ao amin'ny anteny merandoolona manahirana maka vaovao voatreritrerin'ny général ny olona de hoe so de tsy mandalondalo eny ary aloha sady aleo aloha zany ny andry zareo tahiriziny ao vaovaoany raha zay mety aminy fa ny mpanao gazety zany mitady vaovao hafa tsy voatery zany hoe tsy miresaka ny antemerandoolona fa le loharanom-bavondro zareo zany mety hoe tsy tiany avoaka na satria mba manontany any de tsy omeny de aleo zany ny robinet zany nidiny azy de aleo tsy mandalondalo any zany makanaka an'izay loharanom-bavao na manatitra ary izy de mety efa le fantsona koa efa mety nikatona aloha zany mandrapisokatra le izy indray de zay ngambany aloha ny everiko fa tokony ny amin'le fepetra zay misy fandaranasa telo zany efa nifaritana teo anivony OGM nyray hoe mampitandrina sahady zany fa manomboka eto ho an'ireo zay hoe loharanom-baovao mikatona sy ny rehetra kosa aloha fa misy ministera tena tsy miteny fa misy ndray kosa ny ministera tena mizara vaovao de manomboka eto zany de misy le rubrique ho atao ao amin'ny page amin'ny Facebook ny OGM hoe vai akandrina ka de ho atsikafina zany le trangany isy mety azo mpanao gazety raha toka mbola isy hoe tamin'izao daty ihany nananakatona ravarana nanao fanadiadiana momba an'izao mpanao gazety ihany de ho atao eo hoe iza le nanao an'ilay izy de atao eo ihany koa ny fanolalana ny andin-dalàna amin'ny fanandrify amin'izay tranga izay zay ny anankiray nisy an'ilay hoe zorohay efa fanao teo anivon'ny OGM io fampahafantarana ny
tontolon'ny asa fanaovan-gazety, ireo lalàna sy ireo fomba fiaina ao anatin'izay asa fanaovan-gazety zay fampitaizana sy ifampahafantarana moa zany sy ampahafantarana ny olo-pirenena hoe ahoana ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'io zoro hay io isaky ny alatsinainy tapabolana hoentina mampafantatra ny asa fanaovan-gazety totoy izy ny io raha nitsahatra teo aloha teo fahatelo isy zay fivoriana zay ho atao isa-paritra izy io de ho angonina ao zany ny hevitra hoe ahoana no ametrahana ny asan'ity asa ty koa, inona no zavatra tokony atao anatsarana azy. Misy ilay hoe fikasana sy vina napetraky ny ordre mifanandrify amin'ilay vinatsika ilay mpanao gazety matihanina amin'ny rahina ho amin'ny fampandrosoana hoe ametraka corps du métier de journaliste, de mety hoe zao ngamba amin'ny fotoanany hoe iarahana amin'ny vondrona, iarahana amin'ny rahina ho amin'ny fametrahana an'izay corps zay, de hoe tsika mahita izy. Ity fandarana ity tsy hoe akory natao hanomezana lesona na andeha anaovana valikafatra ho ana tompona andraikitra anankiray fa mba nahafahana zany nampafantatra indrindra ho an'ny olo-pirenena fa ny olo-pirenena ne tsy manana tsy mahafantatra za zavatra resantsika rehetrarehetra zany de zay le miteneniko teo hoe lasa le any amin'ny zay vaovao mivoaka rehetra ao amin'ny Facebook de ino no de ino no marina de raha hitodika amin'le olo-pirenena ary zao sika de inona ary ny tiako hoe afatra zany omena le olo-pirenena ao anatin'izay tranga izay. Raha hitodika amin'ny olo-pirenena zany de zao hoe ny tambajotra serasera de io izy io tsy azotsika hidivirana io fa eo izy fa ny fahaizantsika mife azo fotsiny satria be de be zavatra mitranga ny anatin'izy io tokony ho tandrovantsika satria sao de sanatria reny ny pitikafo andrehitra ny vanja ny olo-pirenena koa de asaiky foana hoe raha tena hikariko ny vaovao sy haino vaovao marina ianao de aleo miaino amin'ny haino vakijery amin'ny mpanao gazety matihanina satria ny vaovao avoaka ny mpanao gazety matihanina efa hifanafatra farana foana zany reo moa ny OGM anamarina na andiso zany tengo zany fa io nge tsy hoe manao gazety zay de samy oloko azy fotsiny eny fa misy rafitra eo ambony eo miteny aminay foana mampatsiary foana hoe ty ny lalàna tandreminy ohatr'izao fa ty rehefa misy zatra ohatr'izao de mba zao natao de misy fiofanana matetitetika koa raha atao nany amin'ny isa-paritra zany vao tonga angamba zao i présidente io zao Vane Thomas na tsy diso nanao Vane Batondrazaka nanao an'izany fiofanana zany dikan'izay tsy hoe zahay akory de hoe tsy nianatra tsony de tsy manana fa le fianarana ataonay nge mandalina le ao anatin'le zava-misy ao anatin'ny fiainana fiarahamonina foana de hoe mandeha ny teknôlôjia zany zao tsy nianarana tany amboalohany be zany teknôlôjia Facebook zany taty aoriny zany tonga fa niezaka napiofana nataony OGM de niezaka navao hoe tandremo fa ity nefa misy cybercriminalité fa ohatrohatran'izao etsetratsetra ka asaiko ny olo-pirenena zany hoe vaovao matihanina avoaka ny haino vakijery matihanina de reo zany vaovao tena marina satria vaovao voalanjalanja vaovao marina zany vaovao zany fa raha le pejy efatra iny aloha zao tsy fantako zao iny natokony any amin'ny cybercriminalité na ahoana satria misy zatra tsy marina ao anatin'izy iny le pejy efatra navoaka iny. Ya présidente sady amarana antsika ny fandaharana anterina aloha ny fisaorana zany ho an'ny Free TV ao anatin'ity fandarana ity de mankahery ny mpanao gazety rehetra manerana ny nosy ataovy amin'ny tokony ho izy ny asantsika azao le tandroasina sy malinasa fa izay ihany koa no fitaovana hoentsika miady amin'ny karazana hoe faneriterena sy tsindry mety hatra amintsika misaotra makasitraka indrindra ireo birao ao anatin'ny OGM miara-miasa satria tsy izao ihany fa ekipitsika ao isa-paritra any be de be sedra ralovana maro ny fanamby apetraka ny vinatsika de le hoe mpanao gazety matihanina mirahina ho amin'ny fampandrosoana de tsaro foana izay vina zay de raisiny andraikitra manandrify ho amin'ny fanatanterahana n'izay vina izay fa ny OGM sy ny birao an'ny OGM de ho anila ny mpanao gazety mandrakariva ny amin'ny ferovana ny zo ny amin'ny fanitsakitsahana zany ny zoan'ny mpanao gazety na ny tsindry miatra amin'ny mpanao gazety de tsarovy ny resaka ny fanaovana teo hoe masiny ty asy ty manampy be ty asy ty ho an'ny olo-pirenena omeo lanja ny mpanao gazety
ampio ny mpanao gazety homeo azy ny vaovao fa hainy miaro an'ilay loharano vaovao raha toka mana ihany koa ny olo-pirenena ny amin'ny hoe manome an'izao vaovao zao dia sao dia misy fiatraikany hainy mpanao gazety ny mikirakira an'izany matihanina amin'izany izy dia manampy foana hoe apetrao amin'ny asa ny asa fanaovan-gazety ho atsika rehetra voakasika ao anatin'izany sehatra izany fa io fitaovana ray io manampy ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Michel Ralibera makasitraka ny Free TV, makasitraka ny Mbinintsoa Ranaivoson nanasa atao anatin'izao, makasitraka ihany koa ny Filohan'ny Holafitry ny mpanao gazety izay nitondra miaraka teto tao anatin'izay alako tsiny raha ohatra ka misy mety ho tafahoatra izay nambara fa mametraka fotsiny hoe misy lamina tokony apetraka eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety zay indrindrindrindra fanajana ny hasiny zany hoe asa fanaovan-gazety zany tsy le olona neny tena zava-dehibe fa le famasina n'lay asa mihitsy eo no mahasaro-piaroka dia ialana tsiny indrindra makasitraka atsika rehetra ihany koa tompo lasy tompo vavy. Eny ary dia manamafy an'izay fisaorana antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny faran'izay dia manamafy ny fisaorana anareo menada Michel Ralibera avy ao amin'ny Radio Antsiva ny Filohan'ny Holafitry ny mpanao gazety Monica Rasoloarison nanaiky ny tafa tamin'ity fandaharana ity.